Gasy Rakoto. Atolotry Radio Madagasikara ho anao zao alina zao. Fialalizaka Pantarindrainay nosoratany natiora. Ireo mpilalao Daniela, Niony, Gaston, Alain, Faly. Mpanatodosy Alain Rabemanatsoa. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Miary lijaka tonga de marina ny ala zaiko rehefa mialana amin'ny akany any ty tonga de miasa mifantatro sao de manao eritreritra vatotra alika eo Sanga mialana amin'ny akany amin'ny mamy saza mbola mamita amin'ny fianarako manao volo sy manjaitrako ka mandrebireby afotsiny tony rehefa makaty an-trano meo an'izao hoe fitianao an'izao hoe jereo ny zokinao hoe miasa mafoatriny ninona kiala Angèle efa olona nambady ao fa tsy angataka mamatsony ahy everinareo fa tsy nareo ngano angataka amiko kelikely eo fa tandreo fotsiny angatam-bola foana ny finantonareo anga za miferetsy tandre moa simbasimba fotsiny ihany tony zany inge zao de fa azy mikarakara olona ty anao dry fa ahoana ny tsy karakara azy fa pio mama de tsy ampitaony ty le bandy ray farany zao nazahotsika enina tapitrisa tsaketsika samy navidy telefônina Android tsika mianaka ninona nenareo atao kely fotsiny mba anjarako rehefa avy mitory olona kalmy ty zao de dava bandy hafa indray de ataotsika kopaka isasahana rotona nge sisa de efa mampitaony ty mba mila mahavita tranontsika dinareo aty ronjofo sy dadatoa anareo aprimoandra tavoangina alabe reo haingana azo atao mipopokatra an'io mandrosoto atao pasteka fiadanana ho amin'ny tokantranonareo mampandroso ahy mazahosa izy tsika moa efa niaona teo ihanyko mitsidika amin'ny mama ngay zato ry kialalijaka oui tonton mba vacansa kely de mba mandala ty amin'ny mamanko tsara aza mba manadiny ray aman-dreny fa ireny no mipoirany fa zao ahoana tonton mampiasa telefônina Android monareo oui mana zay de zao azy raha ao amin'ny tambajotratserasera ao fampianarana mandrak'izay ataony dadatoa pasiteka no anarako ao zany hoe pasteur manova fosy mampivoto finoana amin'ny alalan'ny teknôlôjia zay le hoe pasiteka fa tsy maninona raha agasinareo hoe pasiteka zany akery lijaka tonga de miakatra velona ny andandro tsika raha dadatoa pasiteka ny anarandry andraso aleo fa tonga de jereo zao ao ome connexion nareo mianaka ome connexion mihitsy aloha fa zay apetrao amin'izanahary foana ny fiainana indri zao tanora mila miady amin'ny fakapanahy de mila vavaka mihitsy dadatoa pasiteka tamin'ny tanora ohatrandry zao tsy mba azo ny fakapanahy zany mihitsy amaly antso vetivety tsy ivelany aty aloha manao azafady aminareo ndao anaka fa zao tokoa mba ampindrany vola tokoa aloha ry zoky nareo zao mahazo fitahina foanako tsy ny vola raha nabavo mamaika fa mifamonjena jereo zao ny zanakao efa tsy tanatsony amin'ny fitiavan-dehilahy mbola zaza maditra foana na de zany aza no nitezana anazy tany amin'ny akanjy raha anakenana mianakavy indray aloha na tonga avanao eto tonga de mandehana mivoaka ny tranoko zanako efa tsy anao ariza koa ty klaksony anao ty lomeo ty bandy akama amilay tsala fantatsao hey tsara be le kirarony sy le t-shirtany mba izy ny bandy mitsika amiko foana mandeha tongotra iny ahoana koa moa zany nedinaka le ty amiko fa vetivety livo ihany le tsy ty ay ve nareo mitsaminy salama sy nahaposiko hoe fiaran'lahy ihanyko
miakala aloha ty anatin'ny fiala albainina saika maika be zany misaotra ohatra salama aloha nareo roa Bonjour. izy no lijaka efa nitantaraiko an'lahy tena ela ny fiatombohan'ny analany fa tsy hoe tsy haiko manonona koly Lijakanjo ny tena ao anatin'ny karapanondroko. Io indray efa mijery aty amin'ny devant izy. Mody mijanona eo amin'ny sisin-dalana mihitsy. Sofa embouteillage. ay dia faly mahafantatra ny lija ohatra ary lasa saina be izy Azafady, faly mahafantatra ny Roméo fa tsy hoe Lomeo. Za saika hoe Juliette. ary mba be vazivazy mademoiselle kelynareo tirobaina Ka za tsy napamaky boky be dia efa nahita an'izay Roméo Juliette zaiko. ay ka ianao sy rivo zao ny Roméo sy Juliette ka makaizy laha ty aloha fa sady mandeha antsika sala hialaka amiko anatitra ny lija eny Ambohijesaka aloha ndoraka fa mety foana zany robaina Nareo mirahalavy mba mivavaka alohan'ny atory. ary hafa mihitsy nge le fanontany indri fa ahoana Ka zany nanabeazana anaiko. I tonton koa pasteur, maman ma sœur afaka. Ny anarany zoko koa za hoe Angèle. Dia za tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mivavaka alohan'ny atory, indrindra no nanomboka nianatra teny Ankatso. ay vare Oui. ary tena taizam-pinoana mihitsy nge nareo zany fa ahoana aloha raha tsy mahadiso Hoe ahoana izay? inona kay mitaranjandreny Ankatso Coiffure sy esthétique. andretsiako sady tsy mahalala zavatra ty sipony mbola matika amiko ay ve ka tsy misy an'izany manko Non, eny akaiky eny le centre nianara coiffure mazava tsala amilay am'izay le izy Roméo le lesaka tsy mifankahazo mihitsy zay vo azoko ka za ky mba ataovy bogosogosy mba hahita Juliette tsy komosomosy Way, afaka mijanona kely ve aloha vetivety fa hitako ry tantine nanaisy ny zanany ohatra misy zavatra farako azy kely mantsy zafady. anjasana etsy aloha etsy nzy fa tsy azo hijanonana eto tena mba azo kosa nareo robaina saingy voavalo le folo taona ty iziko tonga dia ataovy tsara taiza hoajay la mety letsy ny tantana dia izy nampiakaliko lavaky ny tokantrano koa mba hovay lesy le fitelo ny rivo fa aminareo badalila izy dia lasa hafa mihitsy aza atao hoe ravaky ny tokantrano zany fa atao hoe fofombada na hoe vady andefo mandry olo ty fa tobandy tia miresaka amin'nylazay mifanentohany nentohany sy kozay anozy izy teoko atokisaka lesy ny aioa na attention lesy robaina ny maso jamba ampitengely tika mitapina tain'omby mody hoe tonton hoe pasteur katsaka voanjobory aveny Ambodesaka marinako tsisy an'izany le tsy eo na aleo nefa voafitaky impily dia laty saina foana ndao arako olona vita vaksinge no miresaka amin'lay iny le tsisy fa ovay aloha le lesaka ody sandrovavy mandroso salama ianao taonyrava-loha kosa androany io salama pasteka inona no miravaloany amin'izao eo nisy machine simba atao ampiasana dia navelan'ody alolo mipiasa atao amin'ilay section nisy anay fahasoavana daholo zany tsy miara-miasa ahasoanareo piasa fa zao no natongavako za aloha ry da tena lehoan'le resaka tsy hinanakanina resaka bizina mandeha zao no ilaiko tena zay mihitsy sandrovafinjofo tsy nomenjana rereny ianao raha fatany fa mbola tsy hainao no mitantana azy anomboka indray ty ny zanako azy iny nomeny lehilahy tsotra sy manam-bola saingy bada lela fotsiny na dia mbola tsy mahay mitondra tokantrano azy nde ty ramanina mandeha any fa tsy memeo lava eo ka efa laza le izy ka eo indrindra nge ny tena natongavako aty maninona raha manao fijoroana fahavolombelona ao amin'ny tambajotra tseraseraky ianao anatin'ny loha hevitry manaraka mihitsy ange ny hoe ahoana no ahitana vinanto mamiratra fangany ray aman-dreny no mitady vinanto ka mba atao hafa kely ny fipetraky ny fanontaniana dia mahasaritsy olona raha nabavy mety zany ka fa ohatriny aloha ny azoko anefa fa amboaritsika meloha aloha ny valim-panontaniana sasany
vola ihany ho any tadiaviko fa zay asainao lazaiko eo dia lazaiko. Miala ho raha menina fa mandreraka be. Tsy haka efa lany no mbola andrasana eo. Fa angaza andro vavy tony lasa misorotokany hoe misy resaka tsaky. Ny aranga ny fiainako tsy asiako lagy a. Misotro eo a dia manalazy rehetra atao tranoko ato. I Angèle efa tezitra fa ngamo volany mialy. Ka io ny tsy mahatamana ny ankizy ato aminareoko. Tsy misy mahay mifanaraka nareo telo vavy mianaka fa mifanandrona daholo. Ianao sy Angèle miady. Ianao sy Lijaka mifamaly lava. I Angèle sy Lijaka koa mbola mifandramatra foana. Fa iny ty fiainanareo ity tena mila fanalana devoly a. Efa fanalana devoly mibota sy ny tsaky tadiavin'ny ramainina io e. Fa ianao veron-jofo dia mba amisaina hoe tokony modely ho an'ny ankizy ianao a. Indrindra roa vavy ndray mijery anao. Ndray nireny efa jereny na fitsony na nolana ny zanany. Ka io mihitsy ny mampikorotana ambony ambanin'ny fiainana mianakavy. Ndray ny gadra moa ny zanany ny tezain'ny akany falasana diditra sy ny tady amony tena lava. Dia maitsa manano tamin'izay lehilahy ty azy. Izay angamba sisa no fitsaboana ny affection tsy ampy aminy. Tsy ampy fitiavany ray aman-dreny Lijaka e. Inona ny tsy ampy fa ny adalany. Voky ny kibony matory tsara izy amin'ny alina kinina ndray. Tsy sakafo ihany angeny iveloman'ny ankizy fa ny fitiavany ray aman-dreny koa e. Ny any ankizy sy toeriko tsony fa arahako ambokony eny e. Efa teo vadindray ny eny tsy fa izy matoa zay manao ny adalany mahavoasazy indray. Eny aleo fa etiko ambavaka nareo fa aleo aloha anamboatra an'le programme amin'le fijoroana vavolombelona isika. Ay, dia ohatrina tsara amin'izay reno ilay orona tsara iseho ko amin'ny page ny pasteke ha? Azantsona hoe Jessica, tatao hoe Pamela. Azantsona hoe Lijaka, tatao hoe Misha. Azantsona mianarany. Velokira indray ny zanako. Inona vaovao ha? Iza ny vaovao manko e. Misha indray zany anarana nampiasainy ty tany. Oui, maman, hainy mama tsara mihitsy. Dia iza indray zany ha? Fanapo sa solon'ny rivo badalela? Sika rivo tsy avotra. Fa i Brian zao no manatevin-dahara. Loza koa ty fitsi-tenako. Manahirana ihany ilay miteraka tsara tare maditraka. Ie, dia taiza indray aloha zany. Chance koa nge nahitako ny tsikiny e. Tamin'izaho teo amin'ny devant nateriny Rivo sy Roméo tamin'izay. Dia anaty embouteillage be mihitsy an'izay dia ohatran'ny fampitsiky kely izay dia nangata masady mandeha amin'ny sisin-dalana izy farany nidina amin'ny fiara. Mody mividy zavatra dia famelarana finday zahay dia vita. Fa tena tia ve gaiky maty e. Efa ao anaty tomobile indray ve no hidina grady andeha tongotra? Izy koa angery mama manana moto be le ngeza be reny. Ay ve zany zany moto tantarany Angèle zany. Ndraindray ho ny tomobile, ndraindray ho ny moto, nentin'izany bandy manatitra an'ity zany. Tsy fantatro Angèle hoe bandy samihafa ka. Ka zao tonga dia tapahony hevitra hoe iza ny tsy dia tianao dia toritsika indray fa manadalaza tsy ampy-taona. Ino Angèle avy niasa fa ajanona aloha ny resaka mama. Dia ahoana aloha le asanao ty ha? Zanga miasa fa princesse. Sady za tsy te hipetraka eny amin'ny akantsony koa. Tsy misy liberté mihitsy eny. Levoko ty mbola eny amoron'ny terrain fa tsy miantso azy ty indray ny ankizy iny. Efa mba nyteneniko any kekala hoe mbola amin'naloha baolina izy fa tsy mino mihitsy. Loranga omena baiko laviko le ry fa mitodika aty io avy aloha lahy e. Avy eo fa misy miantso. Ny fahazon'le tala mibaiko ny tanako. Fangatso ny valiany lahy hoe mbola milalao kefa nilazaiko fa omena ny lahy mihitsy ne. Io fa miantso indray fa raiso. Allô, c'est Lilija? Allô? Fa maninona ny tsiraisinao aingana ny antso? Mbola milalao baolina ho aza efa nandefa message ho anao talohan'ny akarako teny ambony telain Ka za ve malahelo anao dia zange chéri ny nijery teny an-dalany safotra ny famonden'olona. Nga fa aiza ianao zao
efa tsy maninona. Miandry anao eto apita amin'ny banky eto mahazo. Okey ho avy azy ao dia zao Selia, tonga lapida be mihitsy dia aza miala eo mihitsy Ote, fa misy natao makabe mba ho eto any amin'ny laly etsy aloha ny akanjoko fa amonjy an'ny lija. fa hoana malaly ny mahazo letsony izy. raha koa ny alina zanyko fandronony zao mianjela misak'izay misy zava-dehibe atao vela izy dia miantso foana izy hoe mila an'lako ka iza moa etsy ny antsony amin'ny sarotsy fa tsy ny olotiny ihany zany tena lavaky ny tokantranony latsizay. tsy eo le fitendry bainona fa manahaka an'izany ange elahy mampidi-bola izy mamoaka vola lavaka tsinonako tsy mahatandrano tsisy lalahiny lahy zany lavaky ny tokantranoko iny. Aiza ny lakile ny tôbila teo, aiza ny talatasiko. efa mahaiko afela tsara zany litsaka zany aleo aloha rehefa moramora midradio efa mandray ola foana ka misy client vehivavy koa efa alehako any an-tranony. ay kosa cliente hoe raha vehivavy akoran genre indriny efa mba troisième ihany ny aly dia tsy naka BPC mihitsy tokoa moa ve nakindroa tamin'ny tany amin'ny akany dia tsy afaka foana farany nanao formation afioko. ary jereko ny le Facebook ny zanako vavy lazainy fa hoe mianatra teny akatso dia mipetraka ny New York ankehitriny fa tsy eto ambotresaka tsony ka zanao fanao ny mekiziko voarara anatin'ny dity folo ange anaka ny langalange ary dia teneniko foana litsaka amin'ny langa varararaka io mba andefazo crédit koa aloha tonton pasteka efa ela zay tsy nanaraka amin'ny vidéo anao ndry aza tsy hitako nanao zay matao akory na dia indray mandeha azako ka ny telefoniko tsy mba écranko dia tsy mety pitserina fa ndrify an'le jay mime mihitsy dia mbola tsy hitanao zany ny vidéo amin'ny mamanao raha izany inona koa no hoe mama amin'izany ry tonton pasteka mety tsara ny vidéo nataonay ka mahakasika anao mihitsy hoe tsara vinanto izy raha ny fitantarany zany ka zay nge no ananarany dadantaonao foana hoe aza variana na misolosolo lehilahy tandre moa fitsangatsangany zany za koa zao mba te hipotra vidéo ohatran'izany ry tonton mahalina ny lijaka zany ye aleo ary fa hijery loha hevitra misy hidirana sika ny amin'ny mamanao manko hoe ahoana no ahitana vinanto mamiratra fa nanao ohatra ataontsika hoe tanora maharesy fakapanahy mety zany dia inona koa no lazaiko amin'izany misy fanontaniana sy valiteny efa lazaindry fa mila manomana sy mamerina melosika wow tiako be zany alaza mitamba sy otr'izany ye sady malaza tsara miaraka amin'ny tonton pasteur ara-teknôlôjika mampiasa FB dia ahoana ny poziko amin'izany manao maquillage tsara kosa sady dokam-barotra amin'ny asako ihany mety zany ka tanora jejo fa maharesy fakapanahy ingeny zava-dehibe fa aleo mba tsy tena anarako no ansoe fa solona anarana ka dia iza ny tiany litsaka atao hoe iza re ay mitsy mety amin'izany le hoe lijana misako ary raha ndeha atao hoe raha bakily anaran'olona vovondry zany na dia mivaritena aza satria mibebaka dia mba misy fikizany amin'ny vidéo ataon'ny mamanao maro ny raha bakely izay mbola mila hitsiny ankehitriny tsy olana ary fa ataovy amin'izay dia roviana zany ry tonton manao an'le shooting sy le montage indreo any mila mianatra langy tsara fa manjary tsy afaka miona amin'ny mpakafy amin'ny dadantoa any andafiny fa manino tonony tsara hoe shooting anglisy fa montage frantsay na aleo tsy manao farinanana mihitsy amin'ilay vidéo atao ka efa azony tatoany eny tiako lazaina hoe maka sary sy manambatra azy jereo aloha le vidéo mamanareo dia ohatran'ino no ataontsika miandry an'le crédit mba homeny dadatoa ary ahy
Antsoina hoe hidaka fatao veky misha miarabatsika fanaraka amin'ny vidéo mampifotofonona ndraiky mbola entaniny ianao anao j'aime ary zara ny irona tsara mampanofinofo fiadanana mamarafarana amin'ny loha hevitra amin'ity volanyity sika hoe ahoana no ahitana vinanto mamiratra androany ary tsy hitsoro fahavolom-belona tamin'ny fahasoavana aviny Ramatoa Njofo mipetraka eny Ambohidratraka tsy hitananao ela ary fa tonga dia ampandrositsika avy hatrany izy sereko ty mama mba mody matotra ery tsy maintsy manao matotra ohatr'izao koa zany Ramatoa Njofo ny vinanto vavinao dia tena olona mamiratra sy olomanina ahoana no nahitanao azy ahoana moa zany fa dia mivavaka vavaka foana mandraparay ny andro gaga zany zanakilay hoe mbola tsy matory foana mama fa maninona dia ozy hoe mitsodrananao ahita vato sahazy zay le izy pastera fa dia fahagakana mafinaritra zany le olona dia inona no hitanao hoe nahery le tsodrano samy vavaka niaraka nahery pastera tsara ny alala ampijery atsika fa ianao koa dia mananjanaka roa vavy indrindrindrindra ary efa manangasangano ny vinanto mamiratra anankiray ahoana no nahitanao azy indrainga mapasteky zanako vavy eny nitan'le bandy hoe mamiratra fa dia fahagakana indray zany tsy bandy fa tovolany filazantsika azy rehefa mamiratra izy zany no fiteniny vafoy everinao ve anefa fa tsy nisy zavatra natao mihitsy mba ampamiratra ny tsiky ny zanakao sy ny endriny tena nisy ka borotry misy tsara foana izy isan'andro dia izy moa mahay an'le estetika sy beauté dia tsara tare dia tsara bika koa beauté fa tsy beauté azafady beauté ny tiako atongavana dia hoe ny fitezanana sahala amin'izany ka lasa olombanina madioty ny zanakao dia nahazo vinanto mamiratra ianao ay ve le fantanina koa ny sarotra be tompoko nitazany zanako olombanina eto dia afarako izany ny ray aman-dreny mitovy amin'ny teny ataovy tsara taizany ankizy zany ihany no mety ampitsika vitana mba ahita vinanto mamiratra dia mahagaga re olona zany afatra avy amin'ny fomba-tio zany fanontaniana faraparany angamba anaranako azy mamiratra foana ve vo vinanto na dia tsy manan-karena azy izy ataoko fa raha mahay mifanampy ny vady dia ho tafavoaka amin'ny fiainana sato zany tsika tsy voatery hoe mamiratra foana toko vo vinanto mety koa aza hoe lasa vinanto izy vao mamiratra dia mahagaga zany ary iandrasam-binanto foana ve hoa Ramatoa Njofo ny antony itirahany terenana ambady topoko ny olombelona raha tsy maniry farasidiny fa lalana azo ny zorana zany nefa azo ny tsy zorana koa eny ary Ramatoa Njofo misaotra tamin'ny fijoroana fahavolombelona asa raha lazaina ny anarapetaky ny zanakao vavy fony izy nadidika saika tsy nahitambinanto mamiratra na andro miratra ho isika raha bakely tompoko tengo ty mamy za zany raha bakely dia iza zany mba ho zokinay lahy zany za koa zany mila mamorona resaka manambaka ny mama raha izany zao ahay mba hitan'ny olona sady mipijefo be ny tonton pasteko be mpanaraka be finina ndray koa ny endramenina iny ary teny tsy akinao dia lasa miala amin'izay fa izy inona re zany zarea nahita vola vidianako inony ananganako tsena kely ety an-tanàna natapitra izy eny koa izy mbola an'izay dia efa lasa ady talohan'izay moa roa tapitrisa fotsiny tamin'ny kialalitsaka le nisy nanadala tamin'ny 4 taona iny roa taona lasa zay tamin'izy 5 taona ray tapitrisa fotsiny ny azoko ny rainy nanolana azy zay efa ngiadry 1 taona le olorangasotro ny ty beksy tia
Sapiana kely mihitsy ny doziny ity fa tena zakany tiako tapianana menakavy ity. Za aloha tsy mama tsy hoe mama fa 19 taona manja zao zanako vavy. Nefa da nain'le livy badalela sy ze bandy afo zany ray hono. Tsaiko tsony tsaiko. Inona ko ary ty. Ho avy amin'ny tenisa ny lalàna sy lalana efa haiko. Inona moa zany ny tombony amin'le hoe zaza tsy ampy taona fa tsy lalany. Mba miteraka vola kely misy velomana ny lalàna sy ny zoniny ankizy. Tonsako tonkorangasy. Zany tatazo ny zakabera mitady ramena. Dry izy teo ramena to lasa nitsoaka. Hoay marina. Salama lijà kely a. Bonjour Roméo. Fa maika be nga Roméo raha mba hieraka amiko kely. Maika ihany fa ahoana. Tsy rivo ve zao no aingana raha hoe course ilana fiara. Onka enao tsika hieraka amiko fa tsy livo ka. Tsy zany fa misy telefone hojereko izay fotsiny etsy. Eo mibotika sa etsy amin'ny retsy retsy. Eo amin'ireo namako misereux ka. Fa tsy tiako fotsiny za kotikotindry zareo. Ndao ary dia aza atao ela be le resaka. Fa za marina ho ana no fian'ny Roméo alle. Tena tiako be mihitsy. Tena tsy azo disipitika. Dia ahoana le nofy? Nofy ve mo fitantara daholo e. Fa hoe nanofy an'ny Roméo fotsiny nataonao famadika andray zany za sy ny namako raha izany ko. Livy badalela ve. Izy manana tomobile fa ela bagasy. Ty jety be rangaty sipitia. Nefa aleo moa dia atao hoe tsy mpinamana tsony izay mitsamina dia hoe teo izay fasahiny. Lafa io trano tonako milainga. Toa lasa saina be. Aleo aloha sika mijoro eto vetivety fa misy bandy tsy tiako maizina io serafone io. Fa za sy revoko nga tsy efa tamin'le nanao baolina ao nafarany. Nga? Dia anao ta tsy dia reveko loatra ma tsy nitoetsainy ny bandy iny dia aleo tsy mifanerasera amin'ny loatra e. Marina ve? Firmo numéro 1 lay mba meo kely any. Tsy blème maki zany a. O soratako amin'ny fonina le. Tsy ary. Okaloha fa mihidy ty. Izany sary amin'ny écran le aza. Fa izaka izao bandy io. Zokiny alary io fa azo antsona tokoa amin'ny ala fa makamo amin'ny Saint-Angèle. Voray retsy arandao amin'izay tsika fa efa lasa le bandy iny ka aka vola vidina foana napetrako tsetsy fotsiny amantsy. Ay ve ndy ity sady mahay miseran'izy tony e. Mitsady foana nga ilay misy betsaka any sady amin'le vrai marque daholo mba sérieux e. Dia zany ho anesy nandehanako aty amin'lahy io. Tena fangolo kikala. Tsy menatra akory litiry bainina. Malina hoe litiry Roméo. La zany tonga dia tsotsy e. Adaboka any. Na zaza mahita hoe afarasan'ny vehivavy ny toetsan'izy iny tsy tan'lahy izy te hamono tena foana zany. Fa inona nefa ny tena olany. Tsy tiany mamanono izy lesy dia hamono tena. Dia za moa manamboatra ny sainy. Tsy avela hamono tena any raha zay no tadiaviny e. Ahoana moa ny amelan'ny lazy anao an'izany ka. Fa dia miezaka maka ny fony. Nefa kosa tena tsy mola. Ka izy mody miantabe amin'ny lako, mody sarom-piaro, mody mitantara zavatra mahasarika an'la. Tantara lainga avokoa nefa reny fa sady olona izy no andresen'ny lahatra an'la. Mampalahelo koa angely etsy izy iny e. Mety tsy fidiny ho azy fa tsy ampy fitiavana iny. Tsy mola angely ity zany hoe 13 taona na olona andrainy zany e. Tsy haiko ange fa mampalahelo e. Mety tratran'ny trouble de comportement izy, mikorotana izy. Fa izy tsy mahalala an'izay fitseran'ny lazy akory. Mbola te hiala nenina letsy Roméo Ny fitiavana tsy maintsy mandalo sedra.
sao dia mba izany olona tokony hanaova azy sentiment laty le sorbaina ka tsy maninona na satsany pilobla dia comportement ary izy tsy isy olona mahaova olona na mandrapahafatin'izany ary miova amin'ny sitrapony ny olona rehefa te hiova fa tsy hovainy afo izany ary tsy hovaova ny lahy mihitsy lavaka ny tokantranoko letsiny mba nofinofoko amin'ny mikala ty mitsakalaka iny a lavaka tokoa ngeo afa tsy ravaka zahay indray alahy le manery nofo ratsy ho tanteraka tsara ataovy mitovy amin'ny nofo tsara tanteraka ratsy any izany iza malina le ty ianao lijay fa manino nisika miniona fa ahoana moa izany ny tena nionanona tamin'iny sa ela le hoe tao migarikoty dia zay dia babo monsieur rivo izy amleo aletsy akizy vavitsotsy tsy tena mizaka mafy mihitsy ary lenoko fa mitady olona analina azy izy tie mimpandangy arangatsy tsotro izany ary ny lavo sarotra reniny tsy alohan'la mifidolona tonga dia efa mijoro amin'ny maizy azy tsy toetra mendrika ireny izao letsy lomeo omeo elinanjo fotsiny aly ielitseletako tsara zay tena atao izao robaina rehefa mamono zavatra tonga dia aingana fa tsoa herinandro mamono akora itsikelikely foana ka za letsy mbola te hijery tsala ny any antranony sy ny fianakaviany koa mbola tiako hita dia mbola hiditra lalina amin'izany ray na jereo fa to hoe lijany tena anaran'izy iny amin'ny karapan'olony tsika moa tsy misy nanamarina namany nefa miantso azy hoe lijaka fa ninonino nanarany dia mikala lijaka ny akizany lahy mikala lijaka ahoana litily lomeo antany olona ny faritry mena be fa manao makorelona ny dikan'izany mikala lijaka izany kala lijaka ary miala tsiny amin'ny lalo fa izay no atsoko azy manomboko izao kala lijaka ry mandrosoa atina aty aminay misaotra manahoana tompoko manahoana ry se izy no njofo mamako dia izy ry mama le resako hoe dada tsy hoatsy livo rivo manko ay faly mahafantatra tsotsotra ohatran'izao ny aty aminay sao dia manao eritreritra varotra alika hoe ahita taolambe efa mitapatapaka za sady be vasivasy sao dia hoe tsy mahazaka mahazaka ka fa tsala ny tanàna ka tena tsala feny voninkazo naleo koa manana saka be mainty be ramaina ny anaran'io chéria aleo hoe to akaikinao eto no mipetraka ka ahoana hosorana menaka sa miel oka izao fa zange mielina ihany dia lasy mbola maika amonjy asa ndeha andoary mangazy izy ry lijaka tia mangazy ny vahiny oka izao fa tsy dia mahazaka ko aiza ko izay koa aloha tsy mahatakatra pizza anaovy dite ky izy amboatra dite vetivetaria aloha tandreo mifosa eo ry mama tsy mipotra taty mihitsy ianao zany raha tsy nandreo hoe mitoejazy aminao ny zanako fa leto aloha misy voandalana kely sokola sy biscuit dia la manonaka tsy lay daika dia mamy aneny ny fialahana makalakala be le vatiko le mamy tsala be le la manona eno taratry no avy sady matolotolotra malina vinanto mamila tsy ho dadatoandry lijaka zay tena ataon'izy mianaka fimeheza na malina tsisy mahalala fomba talana boanjo fotobonemby leto io ary lesy le fanaikoka tratra farany lahy zao io tomobila ny lahy io naonaovany an'la horainjana amin'ny fironona tampika ao ny vama ho aribaina sy fikotiana sy mpahitina any amin'ny commune zany fa any amin'ny sombre lefa zanako mo vely ty tsy ho tezay koa fa ahoana moa ny ilazany lahy fa an'lahy efa hoe kala lijaka no miaraka amin'lahy vinantopoko tany vadipokon'olona sy papakon'olona elahy ho ambamboto ihany tena olana koa ngely ty aika tsy ampy taony kala le tirobaina tafidikizo nge lahy zany vao maika sarotra ny lalakivoahana ay vo enina ambe folo taony kala fa
mbola manana kala-panonjo akoly fa lainga ny kay. Izay ho ano ilana an'le misava-karatra ihany. Ny amin'izao mifaninana amin'ny fiampitoana daholo amin'ny fanao. Dia ahoana le tsy ny ataoko lalomeo a? Zay vao hitako hoe sarotra le mity fandainga velona. Efa miteny an'lahy fa mitomanina ny an'lahy. Pieritreritra zavatra tsy misy hoton'ny tena marina foana. Ary tatazana ohatran'ny rano amin'ny pompo ny laingany. Aleo tsy soloko aminy fa tsy zanako io. De misalaka tsisy malatsy zay. Zay zao vao mba mitady ho tenina bandiny elako. Kanefa efa misaraka maratra ny an'la zao. Tena anao zay zao aloha dia hita eo ny afitsony. Mety amony tena indray zao kiala. Zany lesy film efa mandeha foana. Eny ale. Aleo entiko any aminay izy aloha dia ho hitako eo ny fietriny amin'ny ao an-trano. Mety lesy zay a. Kolazy lesy a. Fa iza foana izao mifampilesaka aminao zao e. Efa hatramin'ny ataontsika ny sakafo nialaka tamin'ny papa. Namako ka Brian, mpiara-manao koralina aminay. Ataoko j'aime aloha ty. Anka, aleoko ora no alefaka. Brian zao foana ny ambeti-teninao. Tsy lalon'ny tsony kosa zao lija. Aty an-tranoko angenao e. Nefa lafilahako no andaninao anjo lesanao. Dia aninona ianao e? Anolana onsa navanjo. Aiza ty ny foana nanao ny vidiko iny. Trame ary ty a. Atoko quality a. Efa miteny aho zay. Zay ny fitavinao. Tsy nanimba ny zavatra a. Atotoko ankoty fatina piano anao ty zay. Aleo simba antony ordi fen sariny sipanao tony. Hitako daholo angereny sary tao reny e. Ary vonoko ato koa teny. Mipetsa ianao lija. Ataonao ino ny antsiny? Aminoko tena ary ty a. Kay. Fa maninona ny azeranao e? Tsy ahafaty ahy ianao fa malatsaka eto ange. Mipetsa ho ahy ianao. Vonjere olona fa misy mpamon'olona. Lomeo. Allô? Lomeo. Tongava aty an-trano any analetsy zao dia zao a. De mitonja fokotany. Atsika ary ty tsy idiran'ny fokotany a. Fa aiza ty ny telefoniko iny. Tsy omeko anao ty fa mipetsa tsala ho ahy ianao. Rehefa tsy amenao dia atonako mafy be amin'ny zoro indrindra ny ty kiboko ty. Tsy zanako zany aty fa samy tsy manana amin'izay. Mararika ilay kibo atona ry mama. Aina mandriva ianao. Tena nalaitsika mihitsy aloha ny nanavantana fa manahirana le adin'izy roa alina izany a. Za zao efa namory fotoana nanapakasa mihitsy. Mila atao kafetsena foana ny resaka atao amin'ity raha atao karazany mpiady aman'olona ity. Fa nahamana ihany izay taloha ka. Vakaka anay moa ny trano rivo dia nanatrika ny zava-nisy tao a. Nisy ny antso vokotany sy polisy mihitsy moa nandamo azy roa tao. Tena loza. Mba tsisy naratra? Ny tanany rivo no naratra ny antsy. Dia ny kibo ny lijana tona mafy tamin'ny zoron-drindrina. Hay, loza zany. Ka tsy afa-jaza amin'izany izy. Fa ny zanako angetra amin'izao tsy hitako hoe izany nalehany. Raha ny ala tao amin'ny rivo izy alina dia nakaiza zany ka? Ka io mihitsy no tika lazana vaovao aminao madama. Fa misy n'izay bandy izay Brian izay. Raha mety dia io tomorona akaiky fa io no resaka taminy maly. Za ndray dia tsy hipetrapetraka amin'izao fa tsy ampitaonany ahy iny a. Niza nanadala azy. Tena fa baraka mihitsy ny zanako hoe atanin'olona ny nangalana fokotany. Ary ahoana raha toriana any le bandy e. Wise Brian, ho ny lesona taloha izay. Anatona ny mpiany zaza tsy ampitoana sy mpiaro ny zony vehivavy mihitsy aho io. Ny antso angely izy ka hoe vononin-drivo e. Zaza tsy nikazo tanana ny zanako koa. Izy indray ve no mikazo tanana? Ka sao dia izy manomboka mitondra rano raha dia raha tsy nady kosa. Tsy te halala an'izany fa sady efa be voka miveny zanako. Anontany polisy mitsahana ny zaza tsy ampitoana mihitsy aho io. Za koa aloha mamiantso polisy e.
asiana fakanana kely aloha miazakazaka be ny toetra raha mahazo mibandy akamo tena tratrana sy paperiverina narsisika mihitsy sady mety homanina leriko ary tsy kalalitsaka ve ty hita manao vidéo ty jerena tsara izay tantarany ato miaraka amin'ity pasteko ty indray miarabantsika mpanaraka amin'ny vidéo mampifotofononina indray sendrasendra no nahitanao amin'ny vidéo ry arana mbola entaniny ianao anao izay maharizara ny oronan-tsary mampanofinofi paradisa antany tanora mandresy fakapanahy za indray ny loha hevitra entina ny fijoroana vavolombelona androany nefa intsika moa dia tsy iza fa raha bakely fahiny zay mpanaraka amin'ny vidéo dia nahita fa nisy fiovana be ty ho amin'ny fiainany ty tovovavy ty tsy ho lavataria fa avy hatrany raha bakely no anarako taloha tamin'izany mbola resin'ny fakapanahy trop tamin'izany a fa dia fahagaganina zany fiovana zany le olona ny tenenao hoe taloha inona no nataonao mba hiovaka andesy fakapanahy tsy nanaiky fakapanahy fotsiny tompoko ohatra hoe iny nisy fakapanahy tonga dia mitsoka le zany fahagaganina dia nitsoka anakaiza ianao mitsoka ny tapikitra tamin'ny olo tiako ankiray a fahagaganina re olona fahagaganina tsisy oatra zany ahoana zany hoe olo tiana ankiray ihany fa tsy maro tsy moro zany amin'ny tsy fahonoana tenan'ny olombelona pastera koa ka hoe ataovy maro ny sakaiza fa raha ihany no atokiso hoe ka tanora ianao hoe fô tsy ampytaona ianao rehefa efa nalala fitiavana tsy midika ve zany fa efa resy ny fakapanahy non ka za mbola tsy niditra lala tamin'ny fitiavana madio foana ny ahatra eto fahagagana alleloia mora ve amin'izao vampitaona izao ny mitahiry ny fahadiovana ho anareo tanora vehivavy tsy mora amin'izao vampitaona izao no mitahiry fahadiovana ho an'ny tena vady fa za aloha mbola vierge isorako ny olo tiako sy misisika amaranantsika azy ary inona ny afatry raha bakely taloha ho an'ny tanora mitovy aminao tsara foana manantona sy mila hevitra amin'ny ray aman-dreny za zao tsy misalasala miresaka mamako rehefa misy olana dia dadanay koa hoe foana manoana mifakapanahy azo resena raha tena tapa-kevitra andresy azy miady sarotry nidratrena nge dia miady tsy matapa-kevitra mazavanao hoe tena andresy ianao tia ny tanora ny resy mifakapanahy satria tsy maka ny fanahiny izy fa momba ny vatany kokoa ny corps matanjaka noho ny esprit fahagaganina tsy adinitsika koa nefa ny fahendrena malagasy hoe ny fanahy ny olona fa tsy ny vatana ihany akory misaotra anao mato misely raha bakely talofa dia ahita vady mamiratra anao rehefa amin'ny fotoana mamety azy le ty fanamboarany resaka sy fanatsarantena re zao be ihany aloha mivoafitaky ny resaka eto amin'ity tambazotra tseratsery ty za zao dia lany 10 minitra nijery an'iny teo ary rehefa nanao vidéo ohatran'io koa nge ny reniny atao amin'ny FB ato ao nge tonga dia ny commentaire mivakiko afa koa ty fitsikaran'ny olona ny anaran'ny madame Njofo ty zany ary marina mihitsy Njofo ny avy amin'ny hoe tarana Bonjofo to Bonemba dia atao dia ao voan'io fiteny io no azahoana hoe Njofo ary io mety olona malala tsara nyreto tarana Bonjofo to Bonemba reto faly miraban'io hoe zano tonton pasteky tatatonga ny litsaka sokony mamany ahy faly mahafantatsa anao tompoko malina fa resaka fampifotosana fononana ny kapokako fa ity tiako ianana amin'ny sety dia resaka ty dia mandalana momba ny zaza tsy ampytaona fa misy inona tompoko misy lotaka nga eny rotaka ihany le izy loha mary resaka ny fikasana matsiravina tsy afenina am'se fa zaza maditra litsaka nalefa notezany akany zaza maditra mihitsy izy kanefa mba mananjanaka laha ohatran'se ihany
ka mampalailasy efa mandeha ihany ny fitoriana se misaotsy aloha amin'ny fitsinjovana sy ny fampitambo avao e dia inona ny tokony ataoko ianao? za te hanoro hoe mirosoa amin'ny fanambadiana ny kalakely makataratasany amin'ny tribunal satria tsy ampytaona izy kanefa koa ohatra manolo bato mafana ihany zany kotony zanakay mantsy izy iny kanefa tsy afiny io mihitsy ny adalana isan'andro vaky tonton Pastèque atinga arivo teo mbola miresaka amin'ny tonton izy avy aloha miroso tetranko ianao ny olona sahirana mitady azy any an-trano ka le kondry any olona ozany mitakaritrezaka aty mipetraha kely aloha ianao ry litsaka nareo ty voanorona tokantrano kanefa jereo sady ny adelika anareo tsy mety amin'ny Jehovah Andriamanitra zao fa sady manoro anareo hoe mifandefera mahaiza mifanara-tsaina mifankatiava ny fifankatiavana ny lehibe indrindra aza mijery ny loha samangina fa Andriamanitra ao tapony loatra ireny zange mandevitra foana ary tonton fa io livo io misy toetra be ianao mampilafy ve dia handefelako kosa blaianina zao foana natao ila sy mifanao fotoana aminao any amin'ny kolalina any ny mbola laheloko ny telefonina simba zany vononao ny anao telefonina fotsiny mba vidinao fa ny amin'ny Brian Crédit Connexion fa izy ty Brian oay izy Brian mampatsiaha ny lesona anglisy fa iny mihitsy ny tantaranareo olo tiany fahafolony na fanipolony akombola ty zany endrikendry mipetrary litsaka amin'ny alalan'i Jesosy miala dia vola vavangeny miasa fa tsy ny fikasiha tanana ohatran'izao foana tena lotaka mihitsy ty afitsika otiry lija la vady zany dia tena lavaky ny tokantrano tsy bada lela tokoa rakiza zany ve ny vady tsy aleo zao dia efa mifampitsodrano enga hoany ny sakalava miaza ny olodinatelako misy ny asako ny pianoako tsy isy raisina ny sombainy io mangony fotsiny ny volisy ny vela tapitsa vaky daholo ao an-trano tsy hitako izay ambaranareo mahereza rakiza fa dia fahagagana raha isy tokantrano vanina amin'izao tena fahagagana nde mandehana aloha fa tsy laitra ny délivrance mihitsy reto dia ahoana ny tena fanapaha-kevitra ao ty ry litsaka tory io any le rivo iny ry mama raha tsy tory nareo dia zany anao azy kenao ange tsy ampitaona tsy ampitaona zany tsy afaka mitory ty rivondry ty kanefa tsy hitako izay tena maharatsy azy tsy nareo ny miaina amin'ny vonso ny fampirafesana ry mama lazainy fa tokony esorina ano ny zaza dia nitsita rehefa mitendry piano indray izy dia hiranisy ny sipantalonga amin'ireny tendrenireny izy koa miasa foana dia tsy mba manome fotoana ho amihitsy ka zany anie ny olona manam-po fivelomany sara ny ty azy izy manana asa matotrako tsy azoko mihitsy koa ny atony jereo zao zokinao fa nga hitanao mipetrapetraka atao trano zany zay fotsiny tory io andray dia kopakisasahana za ve tsy ampitoana dia nadalaina fa ianao ty ve aloha tena mitoejaza mariny manaova aloha testa dia hitantsika eo inona indray ara ny amatorana lehilahy akoatra ny kibo lehilahy vao tenenao hoe bevoka dia miparitaka mbola tsy jolamboto any eny ty matoa izy ny any tsara sy nanaiky fa raha lehilahy manana ny lohany zany mivavany ty sokatra ny oela dia eritreritra varotra alika no nitondra azy nanjavona koa ory mama mpantelo ny samy lazako fa rivo kosa aloha tsy nandao papany cocktail miaiko koa zay aleo ty no milaza azy lelafina amin'ny faladiandry ry litsaka alamino ny resakareo fa aza alefa tribonaly zany ny tira raha ty ny feo fieritreretanao aloha no atao fitsarana ambaratonga voalohany ka efa lasano ny fitoriny tsy azoko averina tsony zay sy mamananatra azy mipiaro ny zony vehivavy koa tonga dia tezitra be ny tantarako ny zavatra ny ainako zao koa ny ranga mampitianangana piaro ny zoan'ny lehilahy dia ahoana zany raha migadry lery esoriko aloha ny zaza dia rehefa avy any amponja indray miteraka izaiko tsotra be sady avy andrana ny tiano ara-tsy toetra raha mba manam-pitiavana azy ihany ianao dia mahamela azy re azafady
tsy vita amin'ny fifonana ny zanako afaka noho ny vonina taony. Ka irivo ve dia hamono anao fa ianao ngeonina nanadofotra ny kibonao tamin'ny rindriny. Tsy nisy vavolombelona nanatrika tsinona dia samana maro tena ohatran'izany izy. Fa ianao aza nge tsy hita be kibo akory rehefa 4 volana izay e. Kibo kankana modesaka no anaovanao sarymetsika. Za nge mbola tsy ampitaona ny nadalain'ny rivo e. Fantatrao tsara fa tsy azo ataony manadalan'izany zaza tsy ampitaona izany. Tsy ampitaona dia ivadiako izy rehefa miseho be saina amiko. Ka ianao kosa nge nanaka niaraka taminy tsy nalala an'izany e. So dia mba hanenenanao ary ty ataonao ty. Mbola iteraka lahy ianao ary ataon'ny olona ohatran'izany koa. Mbola hoela be re zany a. Zaza tsy be voka voalohany akory fa efa nanala zaza indroa. Sotra sazy tsara ihany ny olona avany ambodesaka ka. Milaza ny tsy anontany indra. Allô? Allô? Rivobady io? Rivobady aveo io? Ie, levinany tsy mamilatsa ihany ty e. Dia izao very maman'lijany ny afaran'ny zava-misy a. Nahazo convocation avy any amin'ny polisy a zao. Sory ao an-tsainao aloha hoe izany no nitory anao a. Tsy manana eritreritra hitory anao mihitsy anaka. Matoa tonga amin'izao ny lala dia avy amin'ilay aman-dreny nametsaka fitoliana e. Ka tsy hitako tsony angelesy izay atao e. Ka tereniny zanako nambana ny antsy any hitory anao e. Eny ary lefa zay mifantatsareo fa mety e. Miatsika ny zava-misy zany a. Nefa mba ino ihany ny teniko hoe ny zanako tena maditsa. Aleo ary migaja toy izay anambady aniny. Aza dia be vava fa aty aminay nge no avinao zao e. Ny tena tsy zakako dia ny zanako nanao hoe koa dia afaka ane le zaza tamin'ile vononao zany e. Antany io le tompoko ny sefoko tany nefa izy nanatsy maso tao e. Niaraka tamin'ny polisy. Tsy nikasy tananazy afa nialy tena ny nataoko satria nitazonantsy izy. Zaza ny nalatsaniko. Tena fa baraka amin'ny tany mamonina mihitsy le zanako tsy ampitaona. Mantra ve zany zay dia ataonareo an'izany a? Madame Jofo a, tsy misy dilan'izany mihitsy fa asa dia manao an'io kosa e. Rary ny any ara nanampy ny zanako itoriko. Zanako maiskinga saina tokony mbola nianatra kanefa dia nadalainao. Izy nge tao ao izay milaza hoe hamono tena foana noho ianao ony e. Tsy menao fitiavana mihitsy, tsisy vola ampiko. Nefa ny bevoka hainao ihany hoe mila mikaly be. Ola Matonjofo a. Efa izy nitady hamono teny io ve ny nampidiranao azy tany amin'ny akany efa 10 taona lasa zay. Dia sahanao no milaza fa no zany zay. Za. Taloha zany e. Taloha afa fa zao ianao mihitsy. Sa inona ala ny tena andrasan'ny mamany lijaka amiko e. Sarotra be le lesatsika. Raha ny fahavoazana sy fahabaraka taminay aloha tsy manaiky raha tsy manomana 50 millions ianao. Za zao fa firy andro tsy niasako. Izy koa tsy raha sy ny akantsony no nanomboka nadalainao. Madame Jofo a, so dia mba tsy laliny ty vola be sy ny taliny ty e. Efa mba nanao fanadihadiana ange, fa nisy bandy efa nanadala azy talohako. Zay farany semy manasa vilia. Allô? Mandre tsara raha mbola be crédit ianao ka? Maninona la ohatra hoe atao lala-pihavanana izy ty e. Tonga ve dia tribunal kosa e. Sa inona ny hevitra hafa alosinao farany? Ka aleo ny fanjakana sy ny lalàna ny tompon'ny teny farany e. Efa mexpape ianao zany raha te hifanaraka amiko. Rehefa tsy migadra ianao aza atao tsara indray ny mariazinareo e. Dia ahoana ty a? Tena manao izay afako tamin'ny lijafa tsy mihemitra amin'ny fitoriana mihitsy nge izy. Leniny koa lesy tena tsy azo laizina mihitsy a. Mitady vola 50 millions la Matonjofo. Voly ty rivo. Tena efa fanararotana nge zany. Le fitoliana mifototra amin'ny lainga nge ny tena tsy zaka ansaiko e. Lamba ny kiasy tanana na nandika lalàna moa ny tena kamaninina. Ny malina nefa tsy voately voalo amin'ny kolikoly. Dia izy tsy ampy taony ty koa nge ny tena olany. Tsy afaka amin'io mihitsy ala. Fa ny tena mahakary vavy azy dia ainy dia entiny amelezan'olona. Efa nanadiady olona malo mahafantatsa azy leo aletsy a. Fa tena fivelomany io mitolotolokolo io.
mivelona amin'ny onitra filoniny izy mianak'ireo. Fa zao aloha rivo aza koa tapaina be aloha mamany amy manko mifanalaidy farany amin'ity tantara ty. Ny taratasy nangonina rehetra tsisy maharo an'la sertifika medikaly inne ty valiny ekografia farany natao ty koa afeno de omeny avoka daholo. Efa tsinona sady leto zay mivolalany, ny fotoana avely manginy fotsiny. Zay tranga rehefa makany amin'ny pôlisy any courage lahy io manana daholo ny rehetra amin'izao na de hoe sanatry fonja aza. Tena aleoko le tsy mivalotra an'le tomobilina de omeny zay tadiaviny avy eo amin'izay mitady vola tonga de mba apetsako amin'la zay raha misy afaka mividy an'io maika. Lalina le styrobandy akamako. Tsika ty zao no mahazo atsika ny ankiziny lahy nefa hitan'ny olona ety mibandy amin'ny moto be any raiko. Ary zalahy tsy mety ho tsatsafalany nefa mbola tao alianantsika. De aoko zay mihitsy ty malemilemy amin'ny vehivavinareo tika. Indrindra mbola voasipamengetsangetsana. Efa nisy fambalalatsy kely ihany tany am-boalohany hoe tsy milaminy kala fa ny tena moa jambe. Orarivo ny fitenina toe-tsaina kely tsy milamy masehan'olo tiana tonga de raisina famantarana ratsy foana. De amarinina iny aloha mandra-padiso ny eritreritra lahy. Zao letsoka ny fianakaviana navy no mitaintaina daholo. Efa nanao tsy paipaika mihitsy la sanatsio ka vola ny tadiavin'le andevim-bola vavy iny. Fa mety aloha zao ny tantany amin'ity zalatsy toerana beko. Reko fa nitorianareo indray olona le tovolahy iny mijofo tsy ampanan-karenanareo io mitorotoro olona io. Ny zanakao anarina fa tsy han'ny olona tsy manatsiny ihany ny saziny. Napoziko hoe mba hiresaka bizina ny anao atao tsara fa zay ny tsy manan-kihana anao amin'ny fivarotanao sakabe loara-pivavahany. Voozina eo ianao manozona ny mpanompony tsy biby dy ohatra anao. Zao ihany ny teniko ranada samy manao zay fitadiavam-bola mety aminy. Ny anay zao mety aminay lalana napedinay fa tsy sakabe loha ifototra aminao ange oron-jofo efa fantatra fa zaza maditra lijaka milafy iverany. Ny akany aza ve tsy nahataiza azoko za ndray. Aleo rangaha revenay manjy eto ny fiainana telo mianaka aza idikidirana. Za mba te hanoranao hoe mba eto any amin'ny mpitsapisaina ihany izy loha tena misy problema mihitsy izy vokatry ny fanolanana nazo azy fony izy mbola kely. Ny zanako ireo zany lazainao fa mararisaina izy aminao. Raha zay fenona olona salama saina ny anjanamasina. De tsy hitako tsony zay lazananao rarabavy aza mitaraina ty amiko tsony rehefa mitady amony tena amin'ny andro alina izy zay foana manko no miseho eto. Nareo ve momba nalalana nampy anay zay oron-jofo efa alina firy no nlaniko tsy natoriana nadalainareo andro firy lanina andamina ny zanako tsy nesako fa aza manao raha jery sy tsy mahitiavina ohatra ny kosa aloha atrehanay eto foana rangany adinay telo mianaka nareo moa efa tafitako. Bava inge milaza fa hoe miatrika ady kanefa tsy tena miatrika akory. Iny zao lijaka ty mandanga lava izy mba ifatohan'ny olona aminy. Inona ny antony ianao satria tsy ampy fitiavana avy aminao reniny izy de mamitakolona hevitra azo olotsotra sy endry ny ray mo efa biby any amponja. Ny dadatohany koa moa vao maika manondranako manaratsy azy foana. Tsy fitsarana ho ano ataoko fa filazana ny zava-misy ary aza mitsaratsara mba tsy ho tsarainy. Asa raha azonao hoe constat fa tsy sentiment tena sarotra le miresaka aminareo ronjofo tsy nahita ohatran'ity tsy zay niainako aty amin'ny selule ny tiany mandany ny alina gaga ny tany ampiasana sy ny fialahamonina ka ny polisy hoe zaza maditra mihitsy ty lijaka ity efa ny sombainjainy de tezitra ny polisy vavy nanao famitolana de nitazon'ny ato alohany tena itsy-bandilay mitanonjika etsitsikoa ny nahabe vokatsy ampitaona de nitady 45 millions lay amanjelin'le zazavavy
efa vonina hibabisazy zany le dala. Aleo aloha hitady tolomaso sady mihoatra kongona ka ny moka koa ty mamely. Atoko maimbo ovy de tena lafo zao kala litsaka mandiava tena. Oay Litsa, ary mandeha arivariva izy zany Mbola maika kely. Bonsoir ianao. Izy no Roméo mpiara-mianatra teny amin'ny lycée de izy indray no Brian miaraka amiko. De faly mahafantatra zany grand. Sûr faly mahafantatra ny nama misa. Ay ala zany Brian, bandy manao zipo tsy mahita vehivavy afa-tsy vadin'olona. Mbola maika zay fa veloma aloha Roméo. Io de mitady ananganady amin'ny mpiara-manao choral amiko. Tsi ny bandy akamary bidy violon fa nanatala sasa tsy ampotona. Izy ty kiala lijaka eraky ny tanàna miaraka amin'ny ampotona. Aleo tsy mijery azy ro fa soa vita zavatra tsy fanao eo tontondroko ary tsy ho zaka ny lahy mihitsy. Bandy samy bandy koa nge mifamono ihany rehefa tena diniany. Tontolo feno langalanga matsiravina ihany to fitiavan'olon-drotonika. Mba tsy atsona azy fotsiny hoe fitiavan'olo tery na fitiavan-tokotany, izay mitombona kokoa amin'ny tsy mahay monina. Fa inona no antony itorianareo an'ity olona ity? Za tompoko tsy ampitaona nefa nadalainy. Tsy ianao no anontaniana raha matokely. Fa ny mamanao, fa ianao mbola tsy ampitaona. Ka zany indray matompo tsara be vokany ny zanako, nefa olona zaza mahay be mihitsiny io tokony mbola no fianarana mihitsiny. Kanefa ty taratasy savainy amin'ny dokotera ty de manamarina fa tsy miteo-jaza ianao raha kalakely. Be voka fa mivonony de afaka le zaza. Ahoana zany tovolahy? Fantatrao fa enjehan'ny lalàna ny manadala zaza tsy ampitaona. Eny tompoko, fantatro. Fa tamin'izay niona voalohany tompoko de nilazainy fa tsy hita ny kala-panonjony tamin'izay ka nikalakalakalaja vaovao izy de tsy nielitselitsa fa tsy ampitaona mihitsy izy. Raha matoren'ny zaza mitana ny fitoriana andray matory ve ianao? Tsy tompoko, ka inona moa ny tombotsoaka andray matompo tsara nagadrako azy mo olitian'ny zanako izy sady mbola horain-janany. Ay, misintona amin'ny fitsarana. Afaka ny kadrako arevozina talo avakao aravaina le seferana fa afaka madito de maiza mamindra amin'ny sisa. Misaotra letsy de hoela viaina koa ela tena namana lahala nanoana tamin'ny salotra. Fa fantatra lahy ve ny antso ateo iny? Iza le ty? Ny akizoka infirmiera mikarakara amin'ny madame Jofo amin'ny hôpitaly zareo Tsy azoko, fa ahoana? Vao mivoaka ny hevitra amin'ny fitsarana nge de nivononin-kiala lijaka ny reniny androany iny de naratra niditra hôpitaly ao. Raha azo natao ny tsenjona rano mangatsiaka de zay ny natoroko ny ankizy naleo. De ahoana tokoa aloha le resaka 50 millions takiny iny? Teon'izay aloha nahatsala ny mahavenjana ny lehilahy matoa sy ny zanany. Inona no hanomezako azy an'izany eo? Angano fitsalana na nely anao an'izany? Fa elange nidoboka raha ny teny fotsiny izy hoe tsy nanatsoaka amin'ny fitoriana fa nandetika ny lahatra amin'ny farany. Angamba fa lesaka sentiment sy veheveran-diso letsy zany fa ny mpitsara tsy olona dala fa olona misaina manangona pilofo etsy zay vao mitsara sy manapa-kevitra. Ny mpisolo vava koa tena nahazo tsala ny toelako alan'ny zany talatasy nampidilana ny kiala teny any zaza maditsa. Sendra mpitsara maro ny elahy aloha zany sady tsy voavidy volako. Ohatra tiany lafa sary-posaina mama ny kiala lijaka. Laiso ange ataovy letsika amin'ny lalina. Allo madame Jofo. Za io mbola marary aty amin'ny hôpitaly sady naratra koa ny tsapako hoe marary fo
marina fa maditra ny zanako fa tsy takatry lehilahy manao iny mihitsy ane fitiavako azy modiny toriko fotsiny ange izy dia mba efa mifanarahana hoe manome 5 millions izy dia tsy kadraiko anefa na dia ariary azy izy zao ny tokony mba hiantoka ny fiainany zanako mandra-pampotona azy mba resore izy zany ono hoe etoany laingana ny zanak'olona jeleo fa nidina 5 millions zay le izy mahampime mihitsy lefa tsy velony langany zanany tsy asainy manao makolelilany sady efa nanany talenta lahateo koa zany fitiavan'olo telo zany ozy laha zay dia jereny lako ngeto ny mesaziny lavabe alefa nikalalijaka ty tsy maintsy amaly fatony izy ary ny ainy lamima nefa namony biby tsy nahafaty nefa efa akatalatasy avy any fitsarana koa hoe tsy mahazo manantona na ny vady aman-janako mihitsy iny latsy zay tsy mahazo miditra ao anatin'ny 10 metatra manodidina fa azo toliana tsala anjay izy amin'izay fa aleo ange anao eo hoe dia noho ny lahindray aloha e zandary koa no zamibandy miaraka aminy amin'izao zany ka tsy anaiky fa ampiakatra amin'ny fitoriana le tie tsy sandalo nasionaly zany fa sandalo nambojesaka fotsiny e malaza ratsy angely ity zany sipana hoe bandy nambojesaka zany e nahitany laty vao tena niniko fa mba mailo any raha vao anara-tanàna sasany ohatra hoe amboy matikambo amboy milaza amboy bola makarena amboy kata ahay moa hoe lako hoe fa tsatsany zazavavina amboy milaza maharikoriko ale sy mieritreritra ny kalalijaka iny e raha ny firesana aloha ny anona dia dia tsisy oatra azy eto ambonin'ny tany fa raha ny ataony no jerena tsisy oatra azy ny devoly fa dia samy mpilalao sary mihetsika mahatsilavina daholo izy mianaka karana boanjy football-emby io hoe manjofo mihitsy le reniny manomboka anjany le ty vao mety ahita tolo tsara tsisy mpanelingely sy loza mandidona enjana ihany aloha nahazo aon'lahy araisana antso sasakalina matetika hoe mitady amony tena ndray lijay mitady amony hoe nininy tsy fantatra tsony laha tsy zany dia mitady hivoaka mifanao fotoana mibandy amin'ny alina nefa efa tsy manaiky mody any amin'ny leniny ainy lamo hoe wise Brian ty le Brian mpiara-manadala azy tam'lahy mpiara-manadala ahoana koa e fa iza sy avaiza tokoa io bandy io e lato nikalokaloka be momba azy sy efa nahita misy azy mihitsy izy ndrainge zao notadiavin'ny polisy fa efa nisy fitoriana nataon'ny jofo azy koa taorina kely ny lahy reny efa nanatitra convocation tany an-trano ny polisy fa nitsoaka any amin'ny province le kary nana tena azo fily tapy tsisa mandehandehan'izay zany lamatoa iny ka le mpialony zony vehivavy sy ny ankizy nanao fanadiadiana tamin'io tsy niainy izay nylazaiko akory fa ohatrany hoe efa tena criminel be reny mihitsy le bandy fa ahoana ozy le barona ndray any lalo hoe tsy isy hevitsy ty raha misempanadala zaza tsy ampitoana hoy le bandy nanjay atao fa tonga dia palikety voalainay ny vony sy ny fanadalanao anjamatoa kely lijaka le ty reto braona tetika asy reto aloha misy miseho sarotiny fotsiny mainka anao tatotra hoe mahavita zavatra fa ny zavatra ataony tsy voafehany akory ty fialovana ny vehivavy desy fitongilana sy botolo ty lasa tena mitelaka tsy faka zahoana eo amin'ny lasy ny vavinjay fa elahy aloha nanadala tsy ampytaona ninona lazainy lahy vao tamin'iny zany ko fa raha tena nandray andraikitra zao le brao tokony ny raisy ny fitsaboana ny sain'le zaza tsy ampytaona ny lahy isy olona hafa indray iaina ny ainany lahy taminy dia ohatr'izay foana dia za selona kosa veletsy dia ahoana aloha le karaha-mpanondry nafeniny sy ny fonina ny lanalainy iny ny telefony koa ary nety ny ankeliny ko dia nandefasany mesazy daholo ny contact atao hoe vinoko izy loza angely ety zany dia angatahany vola ny fianakaviana lazainy fa miditra hôpitaly tsy mahateny le nanaovany carte bancaire sy karatra ny tena nampiaika aloha no everiny fa azo andrakan-dramana fotsiny kody eny amin'ny fisintomana vola dia taraiky tany ny karatra elako so fa venjana izy fa raha iny koa ny anatra sahirana avoloa enitsika raha mba nianatra azy izy mety tsy nanao an'izany ko aiza ve ka ny ray aman-dreny rotota ny toman'ny lela-paladia azy mba iova fa ny ataony any ny ataony oka lety izay fa tena nofo latsy afaka ngajako aloha
mba hatory ampilaminana amin'izay alaalina. tandre moa raha tonga dia matory sa tsy tadidiny laly afatry ny anjelina mbodresakiny hoe nareo mirahalavy mba mivavaka alohan'ny atory. tena tsy mampino letsy aho, mbola vo ampahany no hitany lafa za tao anatiny tena nahitany tsy fahita sady tsy nohon'ny olona la tantalaina aza. Odranambavy manakorona ry ato efa metsary mandrosotra pampasika be izy zany maninona raha mba le radio fiainkonina nefa dia mba mahala ny asany satany mba ataovy mora nge io radio io azafady zay mihitsy saika tapaka lalandrany tamin'ilay fitsarana ny ankizy iny ny ampy ny vonona taonjanako leo an'le kala madidoiny mihitsy aka ka za ngefa nyteny anareo hoe tsy ny fitoriana olona mampanankarena fa ny fanomezam-pahasoavana ny fitoriana n'Andriamanitra zao ny tokony ataonareo. Hafa raha hoe olomeloka olona telo izao ny voisako samby manana alahelo-ko avana aminareo daholo miampy ny fianakaviana manontolo izay ao an-damosina izany rehetra izany. tsy hita rerana dafa mba tsy nety iny aloha amin'ny manaraka indray arenina le Brian aloha dia tsy maintsy toriko fa andrasako fotsiny mbola misy rotaona ane vo ampitaony kialalizaka aleo ataoko tena miteha-tany mihitsy ny resaka fa sola zay nao resaka pasteky be ranony eto indray ty resaka ity ianao mijorovo reny alaniny ny tokantranonareo jereo eny Angela raha mba tamanato mihitsy akoatra ny manahirana azy any amin'ny asany any ka tokony hividianana loko fanalana devolo mihitsy sitrano kelina itirana da jereo zao tony kopo maiga van Londres tony tony décoration lafo be sasany amin'ny rindrony tony zavatra ny tanteriny zanako avy tany amin'ny alehany tany avokoa zao reny alatra ka misy manome kadon alijaka kosa ane dia ataony aiza ary fa tsy aty an-trano ka izy nanome an'izany fa tsy ny lehilahy gaiky voafitaky ny tany indray nefa tsisy lehilahy anome zavatra lafo vidy sarobidiny zanako vavy fotsiny koa misy zavatra hafa o nanangalariny lazaiko moa zany satria faingatanana an'izay ny lijakay sao dia lazainao fa manendrikendrika fa ny fanaovam-bolon-dramatoa vadiko mihitsy ane vo nangalariny tao vo aingana mihitsy zany dia tsy haiko tsony rery zoky za efa tsy te hivoaka ny trano tsony amin'ny ditra ny zanako iny nefa moa adalany tena ka saronan-dambe izy ty moa tsy haitsony zay mitaiza azy sy ny toerana misy azoko aty aminareo hoe sahany amin'ny akanjo ny akany anefa fa nanontaniako fa tsy mody antsony lijaka fa efa ty amin'reniny ony zarana da dia efa leo tena leo mariny mibebana reo mba hainao moa fa ny zavatra atao tranony reniny zao any azy angalaliny aleo anga mandeha any amin'izay aleny any dia ny fiainana amin'ny mananatra azy anadala razariny za akory tsy hoe mandroaka azy anena manilikiliky fa tsy vitako ny asako azy efa mamono ako sambasambako ty miasa amin'ny centre d'appel le ty analakely ty ka aleo aloha ivoaboaka kely akarivotra ao velany ao vetivety otry tsy kalalijaka ndray ty ty mijorotsoro mivarotra miankindrindriny ty za koa ty tsisy alana amin'ntsy fa efa hitany amin'le taratry ny jiro be ty soloha fa tsy hitany hoe avy amin'ny vavady eo atao izay tsy hameratra azy dia mahita zavatra tenenina indray. Bonsoir Roméo, izao koa nga vao tafody? Ay ve lijà ihany ty miandro taxi? Ie, ariva be vao tafody avy namonjy anniversaire any namako lainga foana no vaviny ty. Ay ve za koa tratrariva dia aleoko hoe ty amin'ny be olona ety ny lalany ento manaraka anao ary aiza makany aminareoko zange hoa Roméo tsy avela mamanay mody any trano tsony dia tsy manan-kelofana aleo tsoko izy zao dia
Zany miangavy azy aoko zao ka lany eo indray ny crédit anao sa mba antsonao rivo dia mba hifona aminy za ange tia ny rivo fa rivo tia ay oay tia nefa lany crédit ndraika ay sady le niman'leriko nga hoe efa mifafako tato mba teneno an'izany izy Roméo raha mba sendra mifanenonareo mifona hony hoe lijaka malalanao naditra kely fa efa niova hoe oka aloha lijavy eo asa lijaka ny tena anarandrity sa misa ny antsony le bandy aniny andry mety daholo ka ny any an-trano miantsao hoe lijaka ka ny olona be anarana fironony ity manko ohatrany tsy misy personnalité tsy mijoro amin'ny tena maizy azy sa manafina anarana kosa anka fa zay hoay ataovy tonga ny aminy hoe fitiavako azy nanaovako any renirehetrareny tokony ho mafiorina ange ny fitiavana mandalo tribunal ny eny amin'ny commune aza maharitra ve nefa sonikely iny le tsy ampytaona angamba dia tsy mbola mahay manapiro fitiavana fa nanenenako ny nataoko tamin'ny rivo mivavaka ho azy tamin'izy nity violon ndray aliny nge le vavabavaka resahanareo lavity aloha aloha ilaminy hitako nge reny vidéo nataonareo reny tanora maresy fakapanahy katsaka voanjobory nisy fotoana kosa aloha na resy fakapanahy ihany dia ahoana zany ty fianjaka andry midera vatana be ty raha abakely ny alina me misasaka fiara tsara tre maro zao no mijanonjanona mijery andry hatramin'ny janonako teto so lazay fa miady varitra eto ary ako aiza koa enao ve dia hiady varitra fa zay ny lazaiko anao hoe andaotsika ialeto fa tsy entonao ako ilozako anao fa efa miantso foana amin'ny madamako ka oay Roméo aleo za mba hiaraka aminao vetivety fa misy polisy reto misavaka raha-panondro reo dia mba ohatrinao hoe zandronao mba hitandrianiny ty tanana andetika eo andray ianao hoe manadalajaza tsy ampytaona ateo zay anaova amin'ny polisy anareo tsy manakara-panondro eo mba mahalala ihany tony hoe tsy ampytaona kanefa manao ny ataon'ny ampytaona Roméo ay safitra torana aleo raha nga hiditra any ampiasana fa tsy aiza koa misy olona torana mbola maty safitra foana ny famelezany andrivo tamin'ireny efa injato mantsy ny nahitako sy naresako ny toy izao mody torana raika milaza mony tena na mitaraina hoe roahan'ny ray aman-dreniny tany mampalaelo any izy sangy tsy mampitsetra mihitsy jereo fa dia sahirana mikosoka sy mibata azy ny polisy asa indray izay fikany amin'io mba hitanao kely koa za midy violon zany androany alina ary kalalijaka hoe lambolambony eo indray reo polisy lahy reo dia mahazo borao izy matorina ateriny zalamody mihitsy kalalijaka mampiaiky volana mba manatona ampitsabosaina fa manimba fiarahamonina sy fireneny ny farana teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe kialalizaka nosoratany Natsiro ireo mpilalao Daniela, Niony, Gaston, Alain, Faly. Mpanatodosy Alain Rabemanatsoa. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana.